Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay Sefo sy Jesoa. Nitondra antsy be teny entana ilay misionera sady namakivaky ny ala. Namirapiratra teny amin'ny lanitra ny masoandro. Ary farany dia tonga tao amin'ny tanàna indiana iray izy. Niaraba azy tamin'ny kafanampo ny filohan'ny foko. Tsy mbola nisy fotsy hoditra tonga teto amin'ity foko ity mba hilaza amin'izy ireo ny momba an'i Jesoa. Niantso ny indiana rehetra ireo mpively amponga. Nanomboka ny teny tampifaliana ilay misionera. Andriamanitra no naniraka aty aminareo mba ho fantatrareo ny fomba hatongavana any an-danitra. Faly be ilay lehibehan'ny foko no io vaovao tsara io. Nitsangana izy ary nandeha naka zavatra. Ny Sefo no manome famaky no an'Andriamanitra. Avy eo dia mihaino ny toyny izy. Tia anareo Andriamanitra ary tia no tonga ao aminy anareo. Fa Andriamanitra dia masina ary ny fahotanareo no manakana ny lalana mandeha any. Ny mpanota tsy mba azo miakatra any an-danitra. Tena nampalahelo ny indiana izany satria marina ny azy. Nangalatra izy ireo, nandainga ary namono olona, ary noho izany dia menatra izy ireo. Aza malahelo ianareo. Tia anareo Andriamanitra. Tia amela ny helokareo izy. Fenao falinan'io ilay vaovao tsara. Dia nitsangana ny filoha, somary niataka kely, dia niverina nitondra karipetra miloko tsara tarehy. Paliny Sefo satria tia azy Andriamanitra ka dia manome karipetra an'Andriamanitra. Andriamanitra naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao mba hanonitra ny fahotan'izao tontolo izao. Andriamanitra no nanao izany rehetra izany. Lasa ny Sefo nitondra ny zavatra sarobidy indrindra nananany. Ny Sefo manome soavaly no an'Andriamanitra ary amin'izao tsy manana na inona omena an'Andriamanitra intsony aho. Tena marina ve? Tsy misy zavatra hafa. Mbola niteny ihany ilay misionera hoe Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra, dia maty an-tsitrapo teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotanareo. Tia anareo izy. Minoan'Andriamanitra ianareo dia amela ny helokareo izy ary ho any an-danitra ianareo ndray andro any. Namirapiratra ny tarihan'ilay Sefo. Fantatro izao izay azoko omena an'Andriamanitra. Omeko azy ny foko ary mino aho fa maty ho ahy Jesosy. Maro tamin'izy ireo no nanao toy izany koa, ary niverina tampifaliana tany amin'ilay ny avy. Te ho sambatra toy izany koa ve ianao? Afaka makatahaka ny ohatra nasehon'ilay Sefo ianao, ary mino an' Jesosy Tompo. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.